tanàna ny Mahajanga zay. Eto moa za zay lahato dia avy any Antananarivo no nandeha aty. Ny mampinamana ny dady eo ihany, fa eo ihany koa ny fijerena fa ny ben'ny tanàna ohatra zao dia tsy atao andrakandrana na atao fandalovana fotsiny fa tsy maintsy matotra be tsika mametraka ny dady. Ny ona tamin'ireo sud-est androany satria ny tenako dia avy any amin'ny faritra sud-est faritany Fianarantsoa. Ny ona ihany koa tamin'ny zanaky ny Betleo taty Mahajanga androany, ary ny fandresy lahatra izahay fa ifidy ampandany ny dadia ny zanaky ny sud-est manontolo ato amin'ny faritra Mahajanga, ary ao ihany koa ny Betleo zay nandefa solotena ny aona taminay fa resy lahatra ihany koa ifidy any dady. Eto dia apiko le hoe aoka tsy ho diso safidy ny Mahajanga, aoka tsy voarebireby ny mpanao politika efa ataotsika hoe tsy hoe la ny andro sanadiny zany fa tsy nieritreritra akory ny hanasoany Mahajanga, fa mieritreritra fotsiny ahazo fahefana hanakorotanana na animbanany zao zavatra efa mandeha eto Mahajanga zao. Dady mato napetraka teo dia vonina hiara-iasa amin'ny fanjakana, vonina hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena, ary zay ny tokony tsara ho fantariny tsika zanaky Mahajanga manontolo fa raha tsy olona afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena tsy afaka hampandroso ny faritra misy anareo. Maro ny toerana nandalovanay zay tonga teto zay. Any Mananjary ohatra zao omeko modely ianareo fa Mananjary dia candidat unique, tsy manana adversaire ny candidat ny ben'ny tanàna ao Mananjary satria ny fanaraka na ny mpanohitra na ny olona tsotra dia ny fanaraka ity candidat ray ity mendrika sady hampandroso ny faritra misy atsika. Zay koa mba hirariana aty Mahajanga. Maro ireo candidat zay mpifaninana amin'ny candidat numéro 5 fa raha nijereko tsy dia misy mahafapo, tsy misy mahafeno an'ilay fepetra zay tokony hampandroso an'ilay faritra Mahajanga. Ka ny adevitra moa mitoy eto mbola manakambara ny namana, ary zay koa mety mbola manakambara rehefa avy eo arakaraky ny firesahana eto dia mitoy ny adevitra. Dia mankasitraka nanome ny fitenenana mamerina fiarabanantsika rehetra, ary faly tonga eto amin'ny région Boeny eto Mahajanga zany. Zava-dehibe loatra ity fifidianana ao atrehantsika ity satria efa vita tamin'herintaona lasa ny fifidianana filoham-pirenena, ary nandresy tamin'ny fomba nezinezina ny filohan'ny repoblika. Vita ihany koa ny fifidianana solomam-bahoaka izay mbola nandreseny ny vovonana Irmara misy anay amin'izao fotoana izao. Raha hiditra amin'ny dingana fahatelo isika dia fifidianana manakaiky ny vahoaka, fifidianana mitondra vahaolana ho an'ny vahoaka eny fotony, dia mila zany tsika candidat mahavahaolana, mila isika candidat afaka mifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana satria fantatritsika tsara fa raha ohatra ka commune tsy mahazaka tena irery ary tsy fanaovana politika politisianina sy adala politika ny commune fa manjary miteraka sakana ho an'ny fampandrosoana an'ilay commune. Maka ohatra fotsiny teo tamin'ny nampalaza ny commune Mahajanga faraparany teo dia ny fifandoman'ny olona ao anatin'ny fanoherana ihany, izy samy mpanohatra amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny olona ho tohanana. Zay voalohany. Ny faharoa dia ny fisandoman'ny olona sasany milaza fa tohanan'ny fanjakana nefa tsy nahazo sitraka tamin'ny filohan'ny repoblika. Ny fanjakana dia tsy manohana olona fa kosa ny fanjakana dia mijoro amin'ny fampandrosoana, kanefa izao tsy maintsy olona tokisan'ny filohan'ny repoblika no afaka mitondra
ny commune satria milina mifandray tendro amin'ny vinanasa na ny filohan'ny repoblika na ny ben'ny tanàna zay samby ho fidim-bahoaka fa eritrereto raha olona mifanohatra ny fomba fijery dia hitanareo tsara fa ny filohan'ny repoblika mankany amin'ny akavanana ny ben'ny tanàna dia mety andeha any amin'ny akavia ary raha ohatra moa mandeha amin'ny akavia ny fampandrosoana lay izy fa lasa miteraka sakana ka Andriamatoa-Dady zany candidat numéro 5 izay ijoroana eto ijoroana vavolombelona amin'ny fasahiny amin'ny vinany dia azo antoka fa vonona iariasa amin'ny filohan'ny repoblika ary nahazo sitraka tamin'ny filohan'ny repoblika ny fijoroany ny ankoatran'izay dia te hilaza koa zahay fa hoe ity commune Mahajanga ity dia mendrika ny tsaratsara kokoa ary tsy miendrika ny fiemorana tsy miendrika ny adala politika tsy miendrika ny fifandrohitan'ny olona misantoka izay hoe hotohana ny fanjakana ny zava-dehibe amintsika eto Mahajanga dia ny fandrosoana ary ny fandrosoana ny teny fanohanana sy fanambarana mikasika ny candidat larana fahadimy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Mahajanga Dady moa zany raha fitopitinina zany dia tondra teny ny fitondram-panjakana na tongavanareo eto manambara mivahoaka ny Mahajanga fa dia dadino nalefa ny filohan'ny repoblika ben'ny tanàna afatra ary ho an'ny mponiny Mahajanga alohan'ny tsaratsika neny efatrafatra satria ao anatin'ny fampelezan-kevitrytsika zao ya ny afatra voalohany dia mitona ny vahoaka ny Mahajanga rehetrarehetra zay afaka hifidy amin'ny 11 décembre mandeha mifidy aloha dia ny safidy moa efa nazava teo hoe numéro 5 ihany ny tsika amin'ny 11 décembre dia ny afatra faharoa dia mila mailitsika tsika mpifidy koa amin'ny vatona la so dia misy manotokodina any ambadika zay ngambany afatra ya ny afatra avy aty aminay raiso ny andraikitra eo ampelantananao ny hoavin'ny Mahajanga tongava mifidy ny dadio ben'ny tanàna amin'ny faraika amin'ny folo ny volana Desambra ho avy zao mankasitraka sahady amin'ny fifampitokisana Mahajanga ny anakay Mahajanga ny anao Mahajanga ny antsika jiaby Mahajanga kiasy miaraka amin'ny dadio ben'ny tanàna mankasitraka antsika jiaby vahoaka ny Mahajanga liam-pandrosoana mankasitraka anareo mpanao gazety namana ihany koa ya toy ary mitovy amin'izay moa ny adondy eto adiniko teo fa atao ihany koa ny niteraky ny androy ny fanatona sy ny fandrisy lahatra taminay teo mamerina foana zany ny antso eto ny sud-est manontolo ny faritany Fianaratsoa Betsileo Amorony Many tsy mety Matsiatra sy ny sisa zay monina tia Mahajanga ao ihany koa ny teneny farany teo voalohany teo le hoe ny avy any amin'ny faritra Androy zay nanao tolotanana taminay mihitsy ary ahafahana manampy ny candidat ny Dady numéro 5 ary mbola mamerina fisaorana ny zareo reo nanao tolotanana sy ny fampiresaka ary ny fandrisy lahatra taminay tongava mifidy ny 11 décembre aza manaiky reberiben'olona ny mpitandro ny filaminana dia efa nanome toky fa hiaro ny ireo Zimi afaka mimaru happy birthday Mahajanga si angatani anjo ilatika is andavanajo fanyara
mazavany masoandro Magic penitanana udadi sambaje rameraka mina udadi Efa maro zazavatra vita Village turistika Complexa sportiva Numero 5 io nasika Magic penitanana udadi sambaje rameraka mina udadi Besun maro tao diaby ma cosmopolitani Mahajanga tao doliny foko rehetrarehetra izy miteny sud-est mozy teo za miteny hoe Mahaviany Sofia tsy mety koa tonga maro de maro tao fa ny zavatra nafaly tao na tena ravoravo jiaby zay satria fanome toky ny gouverneur sy dadi fa ifanampy amin'ny fanatsarana fampandrosoana an'ity Mahajanga ty satria ny gouverneur antsika efa avomera izy 2 mandat manana traika dia ifanampy reo de zava-dehibe mino sy matoky fa hibatany fandresena atsika ka aza miala be sy no maro e so de very lalagna itsika mbola misalasala andeha ity numéro 5 ihany amin'ny 11 décembre mankasitraka to zay zany fa dia tapitra ny fandaratsika mankasitraka izy efatra menada dinaraka tamitsika teto mitondra teniny fitondram-panjakana amin'ny fanohanana ny candidat laharana fahadimy dia enena tiasolopomanga na dadi zany amin'ny faharaiky ambin'ny folo ny volana décembre ao avy zao nkasitraka nareo efatra menada niaraka ny ataminay teto sa evina trano fa raha matofo loha lefitry ny intermeram-pirenena anatin'ny faritany Mahajanga princesse Soflira sy ny loholony Madagasikara sady loha lefitry ny intermeran-doly ihany koa avy any amin'ny faritany Fianaratsoa Nicolas Rabe Mananjara ny loholony Madagasikara voafidy taty amin'ny faritany Mahajanga Odilo Tiandaja ary ny ministre teo aloha ministre ny fanabeazan'ny pirenena sady kambana amin'ny vondrona Irmara Ipara Paul Rabar no niaraka tamitsika teto amin'ny fandaharana manokana maromaro ny délégation fa izy efatra menada reo no nisolitena